zay ny mahakasika an'iny fa nanatanteraka famelabelaran-kevitra androany teny amin'ny Kamola Analakely ny fikambanana fa efa mividy zao no takin'ny malagasy na FMI malagasy nambaran'ity fikamban'ity ary fa azo atao ny nampiena ny fahantrany malagasy ao anatin'ny fotoana fohy raha toa misy ny finiavana sy fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra. Azo atao ny mampidina ny atsasan'ny fahantrany malagasy rehetra ao anatin'ny 420 ora raha toka misy mifepetra raisin'ny mpitondra hoy ny mpikambana fa efa mividy zao no takin'ny malagasy na FMI malagasy. Fepetra telo no aroson'ny fikambanana fa afaka raisin'ny fanjakana ahafahana miala amin'ny fahantrany. Ny voalohany dia ny fanafoanana ny NID na ny marché interbancaire des devises amin'ny alalan'ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 4,7 izay nivoaka tamin'ny 17 Jolay 2020. Faharoa, fametrahana fifanankalozana vola vahiny tsy miovaova na ny système de taux de change fixe izay tokony amin'ny alalan'ny didim-panjakana ihany koa no ametrahana azy. Ary fahatelo, ny fampiakarana zato isan-jato ny sandan'ny ariary mihoatra amin'ny vola vahiny ny takalo any ivelany na ny devise convertible. Nosoritam-paitokareny Jean-Jacques Ratsietson fa ilaina ihany koa ny fanomezan-danja ny mpandraraha malagasy ahafahana mampiakatra ny fahefa mividin'ny malagasy. Io nge raha manana investissement ohatra hoe arivo ariary ny jirama karaha iny client le arivo zany alohan'iny client iny zakany fa raha manao investissement azy arivo ariary ka misy arivo ny client tsy ilaina tsy manao ny subvention tsony tsika rehefa amboarina ny resaka mamboly satria tonga dia mandeha ho azy fa tonga ke tsy mila subvention ke dia mizara aloha vidina lasantsy io lasantsy io zany mahatonga azy 18 000 lazainy hoe misy subvention fa io lainga koa nge zany efa nenjera mihoatra ny atsasany vidiny lasantsy any avelany na hoana ny tsisy fiatraikany eto Madagasikara zay io lasantsy io efa tokony io zany ataoko hoe io lasantsy io zao 18 000 amin'ny fianan'ny vidin'ny pétrole amin'ny baril efa ny amin'ny kaiky 50 € ny pétrole taloha 120 efa tokony mizara roa fara fa kely zany efa tokony mizara roa vidina lasantsy zany tsy 18 000 fa 9 000 dia raha ampiarinao koa ny ataon'ny FMI malagasy hoe mizara roa ny vidin'ny fiainana anaty 24 heures tsy 9 000 zay fa tokony 4 500 ny lasantsy amin'izao fotoana zao eo no eo tsy mila subventionnena ntsony nge amin'izay fotoana zay ny jirama tsy mila subventionnena rehefa be dia be mpanjify afaka mampiditra jiro sy rano mahatonga ny jirama hoa tsy tafavoaka le mpanjify vitsy loatra nefa dia iny dia efa tsara satria nahoana efa vitsy iny a dia tsy afaka mividy matériel izy a dia mevitsy iny a dia vao maika izy tsy afaka mividy matériel dia lasa délestage dia tsika mihevitra hoe tsy lasa ty délestage ity fa mahatonga ny délestage ny fahantrany andraikitsy hoy ahy tsy andraikitsy ny jirama io fa andraikitsy ny fanjakana reny olona mandorondoro orinasa reny tsika tsisy momba an'ireny fa hoy zany responsable voalohany amin'ireny dia ny fanjakana mpitondra ny responsable voalohany fa izy tokony atantena iny mahatonga an'ilay olona andeha androba andeha andoro orinasa sisy olona daladala ke kanao an'iny raha tsy misy atiny eo dia hoy zany hoe ny responsable voalohany ninina zavatra mitranga eto dia ny fanjakana ny mpitondra ihany aloha. Efa natolotra ny CST tamin'ny vanim-potoana ny tetezamita araka ny fanazavana ny vahaolana saingy ny lavin'ny filohan'ny tetezamita ny fanatanterahana azy. Miantso fampidiniana mpitondra amin'izao fotoana izao ny FMI malagasy ahafahana mandroso vahaolana elana amin'ny fahantrana.